Faliana ho andray ny miaraka amintsika amin'izao andro faefatra ny famelabelarana izao a, makasitraka atsika rehetra izay efa nanaraka hatramin'ny voalohany a, raha misy aminareo voasamba nanaraka an'izao a, dia mamerina hatrany izahay fa ny lohahevitra izao famelabelarana izao a, dia mikasika ny amin'ny adidy atao amin'ny firenena. Mino izahay fa ilayntsika vahoaka malagasy tokoa izany adidy amin'ny firenena izany mba hampandrosoana ny firenena iombonantsika. Engany ny fanahy masina Andriamanitra Ndrenanahary mba ho amintsika rehetra izao ka hanampy antsika, ahafantarantsika an'izay tokony atao ka mba handroso ny commune, ny district, ny région, Madagasikara sy ny hafa ihany koa. Koa andeha ary irarosoanareo izay. Engany ny afatra izay orenesitsika eto dia mba atomboan-dakariva ny fahalanantsika ary hanampy antsika amin'izay tokony atao. Andesika hivavaka mba hitarika sy hanampy anareo eo amin'ny fiainona izao afatra izao. Vavakantsika. Rahainay izay any an-danitro, tonga ny fotoana izay andinianay ianarana izao teninao izao. Engany Tompo Andriamanitro mba hamelany heloka ianao raha mindra fo aminay. Mangataka anao Tompo Andriamanitro ho an'izao mpiaino izao mba hazava aminy tokony atao. Ary engany ka mba hotsapanay mandrakariva Tompo ny mazava-dehibe ny fandraisana andraikitra ao anivon'ny firenena. Dia petraka aminao Andriamanitro ny fahasalamanay rehetra izao. Raha misy ny marary dia hosotranonao izy. Raha misy ny kivy Tompo dia ampahirezonao. Ary engany Tompo Andriamanitro mba omenao ny sahaza ny malagasy tsirairay avy. Vavaka Tompo Andriamanitro ho an'ny mpitondra ny tsanambaratongany. Mbola sy vehivavy endy izy ireo. Ka ny fitiavana anao, ny fitiavana ny tanindrazana no anetrika azy ireo eo amin'ny fikarohana vahaolana. Misy nefa manao Tompo, ta io izy ireny. Misy ihany koa no mety manana eritreritra hafahafa. Mitalao aminao Andriamanitro. Tanterao Tompo izay programa tsara hampandrosin'ny Madagasikara. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity andro faefatra ity dia ny lohateny dia natao hoe rehefa tsy miaino ny mpitondra. Rehefa tsy miaino ny mpitondra. Toy an'ilay omaly zany le izy. Nanome tolotsaina ny conseil zokiolona dia nolavy mpanjaka izany. Andeha ho fantaritsika amin'ity fotoana ity hoe inona ny toe-javatra ampoizina hitranga rehefa tsy miaino ny mpitondra. Andesika hanokatra ny Baiboly ka ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 12 ny 19 ka hatramin'ny 15 no ovakitsika. Anaran'i Jesosy. Nefa nolavin-dreo Rehoboama ny hevitra nomen'ny zokiolona azy, dia naka-hevitra tamin'ny tovolahy izay indray nira taminy izy sady efa nitoetra teo anatrehany izy. Ka nanao taminy hoe ahoana kosa no mba hevitra omenareo havalitsika ny vahoaka izay efa niteny tamiko hoe hamaivany ny zioka izay nataondrainao taminay. Ary ireo tovolahy indray nira taminy nanao taminy hoe izao no lazao amin'ny vahoaka izay niteny taminao hoe rainao nampitondra zioka mavesatra anay, fa ty kosa mby aminao ka hamaivano aminay izany. Izao no lazao aminy. Ny akikeliko dia lehibe noho ny valahan'ny raiko. Koa raha nampitondra zioga mavesatra anareo ny raiko, izao kosa dia maika hanampy ny zioga hoentinareo. Kotopi no namaizany raiko anareo, fa maingo ka fikapohana kosa no hamaizako anareo. Ary Jeroboama sy ny vahoaka rehetra nakany amin'ny Rehoboama tamin'ny andro 7 araka n'ilay nolazain'ny mpanjaka hoe makanesa ty ampiko indray amin'ny andro 7. Ary ny mpanjaka nanao teny mafy tamin'ny olona fa nandany saina nomen'ireo zokiolona azy izy
ka niteny taminy araka ny hevitra nomena tovolahy hoe ny raiko dia nampitondra zioga mavesatra anareo fa izao kosa maika hanampy ny zioga hoentinareo. Kotom-pino namaizany raiko anareo fa maingo ka fikapohana kosa no amaizako anareo. Dia 10 raha fitinina dia izao hoe koa dia tsy niaino ny olona ny mpanjaka. Manahirana ny raharaha eto. Tonga tany amin'ny mpanjaka ny vahoaka, solon-tenam-bahoaka nisy nitarika tamin'izany. Rendez-vous nomen'ny mpanjaka io. Ny zavatra antranga nefa dia tsy nahafapoan'ny reto vahoaka reto ny valan'ny fangatahana. Tsy niaino ny fangatahana akory ilay mpitondra vaovao teto. Tsy niaino an'izany izy teto. Raha ohatra ka fitinina ity resaka ity. Ilay tolo-kevitra nomen'ilay conseiller Zokul izay mifanaraka tsara amin'ny fahendrena dia tsy narahana izany. Fa ilay tolo-kevitra izay avy amin'ireo mpanolontsaina izay mitovy taona aminy, manana fahalalana fa tsy mahita raha ny zava-misy dia vao maika naporisika an'ity mpitarika ity hananao foana. Izany hoe tsy nitsindro izay tombotsoa ho an'ny akabeazan'ny vahoaka tamin'izany. Ry mpitarika malala izay manaraka izao, miainga avy amin'ny fiainona ny fitarihana eny. Mila manokana fotoana, mila miaino ny eo ambany fiadidiana isika ny mpitondra amin'ny zavatra rehetra raha tiana ho amin'ny tokony ho izy ny vahaolana izay entiny. Miaino ny olana vahoaka, miaino ny fikasany, miaino izay mahafaly azy, mijery ny mampahory azy. Mpitondra tahaka an'izany no ilain'ny vahoakan'i Israely tamin'izany. Ary azo antoka fa izany ihany koa no ilain'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Maire tahaka izany koa no ilain'ny commune tsirairay avy, ilain'ny région tsirairay avy. Koa aingany ho anao izay nandeha tamin'ity hariva ity, dia mba ahafantatra ianao, hanova fanandramana ianao fa mila miaino kokoa ny olona eo ambanin'ny fiadidiana ny mpitondra ny mpitarika. Ny mpitondra mazoto miaino tokoa dia mahita izay fomba tsara hamahana ny olana na ampienana izany. Mety hitahaka fotoana izany, mety ihany koa ianao andefa solon-tena fa izao hoe ny tena tsara dia izao, ny tenanao mihitsy no miaino an'ireo olona reo, mety ao amin'ny birao anao izany na mety amin'ny toerana manokana izany, ny tandrona dia izao. Matoa ianao mpitondra dia natao hamaha-olana. Matoa ianao mpitondra amin'ny fokontany, commune, district, région, natao hamaha-olana ny mpitondra isan'ambaratongany. Aleon'ny Rehoboama nefa ny teto, niaino ny mpanolontsainany izay akaiky azy kokoa no le Zokul, izay hita fa tsy endro satria ozy izy ato hoe ny akikeliko dia lehibe noho ny handilan'ny raiko. Zany hoe raha atao amin'ny teny hafa zany ity teny anohatra ity dia zao hoe ny zavatra kely nataon'ny raiko dia mbola ho ampitomboiko zany. Ny fahoriana izay misy amin'izao dia mbola kely ihany io fa mbola ho ampitomboiko ny fandoava-ketra, mbola ho ampitomboiko ny zavatra izay mahazo anareo ny fanompony. Ry vahoaka, misy olona mazaka an'izany ve? Misy olona mazaka an'izany ve hoe fahoriana efa lalina dia mbola ho ampitomboana ihany zany? Misy mazaka an'izany ve? Fa teto dia naseho an'ny vahoaka. Naseho an'ny vahoaka ny zavatra izay ataony ao aorianany tsy fiainoan'ny mpanjaka anazy. Ny ampitombo ny harena tao an-dapa no namaika an'i Rehoboama. Nampitombo ny harena tao an-dapa-soan'ireo mpiara-dia taminy no namaika anazy. Fa tsy ny olan'ny vahoaka. Mivavaka isika mba hitombo isan'andro ny mpitondra isa Madagasikara, isan'ambaratongany io aminareo, mba izay hampandrosin'ny vahoaka natao laram-pahamehana eto amin'ny firenentsika.
Andiny 140 isika dia mahita izao teny manaraka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary no nihitany Israely rehetra fa tsy nihaino azy ny mpanjaka, dia namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka nanao hoe: inona moa no anjaranay amin'ny Davida? Tsy manana loha zanak' Jese izahay, satria mody nanday niavy ry Israely ô. Ankehitriny tandremo ny taranakao ry Davida ô. Dia samy nody ho any anday niavy ny Israely. Ao zanak'Israely izay nona tanàna ny Joda ihany no nandrakany Rehoboama. Hitantsika eto ny andininy milaza fa hitany vahoaka, tsapany vahoaka fa tsy nihainona azy, tsy nirarana azy ity mpanjaka Rehoboama ity. Dia hitantsika nytoyany tantara miena nanomboka izay ny setanan'ilay mpitondra ny fahefany, niena ihany koa ny fahalalany vahoaka taminy. Marina fa mbola mpanjaka ihany izy teo, fa dia zao hoe tapaka nanomboka teo ny fifandraisan'ny vahoaka tamin'ity mpanjaka ty. Ary dia tsy nisy afa-tsy ny fanjakan'ny Joda nampian'ny Benjamina no mba hananana ny Rehoboama fahefany. Ry mpitarika namanisano, raha tianao hena ny fahefanao, raha tianao hitombo ny olona ankalanao, dia toy izy ihany ny tsy henona ireo olona eo ambanin'ny fahefanao. Fa raha tianao hitombo ny faharitanin'ny fahefanao, raha tianao hitombo ny fahefanao ny olona tianao, dia tsotra ny resaka eto. Enoy ny feon'ny vahoaka, enoy ny fahorian'ny vahoaka, ary aoka ahopana amin'izany ny programa ministera tsirairay avy, aoka ahopana amin'izany ny zavatra izay tao eo amin'ny sehatra maro samihafa. Inona tokoa moa mampitarika ny olona iray raha ohatra ka tsy misy ny tarihany? Koa antony alefa amintsika amin'ity fotoana ity. Fotoana izao mba hamporosihana antsika mpitarika tsirairay avy, mba hieno ny fitaraina ny vahoaka, fa matoy izy ireo mitaraina dia misy zavatra tsy milamina eo amin'ny fiainany, misy zavatra tiany handrisana ao, misy zavatra izay mety nambarantsika ihany koa mpitondra tsy tanteraka, dia noho izany dia tanterao. Andesika angataka indray ny fany masina mba hanampy antsika ho amin'ny fahazahoana izany, ary mirarosoa antsika tsirairay avy mba hanavaozy azo avaozina, ka raha mpitarika zao dia ho mpitarika izay mahay miaino ny tarihanao. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay ô, ankehitriny izahay dia nomenao ity fotoana ity, nafantarana fa aikay zava-doza ny zavatra mitranga rehefa tsy miaino ny vahoaka ny mpitondra. Manira Tompoandriamanitra mba omenao fahendrena mitondra Madagasikara, ny distrika, ny région, ny commune, ny androm-panjakana tsirairay avy. Ampoy izay Tompoandriamanitra, mba ho vahoaka malagasy endry ihany koa izay, ary ho amrarina nanaovanay izany fangatahana izany. Dia petraka aminao Tompo ity mpiaino ity, raha misy zavatra mahazo anazy Tompo, dia mivavaka ao mba hovahanao ny problème, ny arabola, ny tokantrano, ny fanabeazana, ary aoka ianao hanome izay mahasoa azy amin'ity hariva ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.